Tompo klasy tompoko vavy sy ankafaliana no hitsidiana indray ny tokantranontsika rehetra izay mpanaraka sy tapaka amin'ny fandarana Sahila Zao eto amin'ny MBS TV eo amin'ny MBS radio 5.4 ary isika ihany koa izay mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera araky ny efa fantatritsika dia ny talata sy ny zoma tahaka izao no isin'ny fandarana ka dia manasa anareo tsy saraka aminay hatramin'ny farany ity fandarana ity. Ho an'ny androany dia ny tenako Clémence Rarinirina no miaraka aminareo fa noho ny fahoriana izay midona amin'ny fianakaviany namana Lilira Faralahy dia tsy eto izy ho an'ny androany ary isika rehetra dia mirary fiononana ho an'ny Lilira Faralahy eo anatrehany izany fahoriana izay mianjady amin'izy ireo izany. Ho an'ny androany ny fandarantsika dia izara telo toy ny mahazatra ao anatin'ny tapany voalohany isika dia iresadresaka mikasika ny programa ny candidat Tojo Ravalomanana ary any amin'ny tapany faharoa isika dia andray vahiny izay efa miaraka amintsika foana moa anatin'ny fandarana Sahila Zao tondra ny famakafakana dia tsy iza fa namana Iada ary any amin'ny tapany fahatelo kosa dia andray isika candidat mpanolontsaina ny tanàna Ravolana avy amin'ny boriboritany fahenina. Mialohan'ny idirantsika nefa amin'ny tapany voalohany dia resahana ihany isika ny amin'ny hoe rapetso amin'ny folora dia misy ny famorim-bahoaka faharoa na ny mitinina faharoa irahantsika mponina Antananarivo amin'ny candidat Tojo Ravalomanana miaraka aminay candidat mpanolontsaina rehetra misy 720 ao anatin'izany lisitra timma izany ko dia anasanantsika vahoaka tsy vaky volo miaina sy mipetraka eto amin'ity Antananarivo ity ho avy anatrika sy iaino ny lahateny sy anotrina an'izany mitinina izay tanterahana eny Ambohipo Rapitso amin'ny folora eo amin'ny terrain de basket moa no anatanterahana an'izay. Hiditra amin'ny tapany voalohany ary isika resahana teo iresaka isika mikasika ny hoe manahoana sy manahoana moa zany ny programa hoentin'ny candidat Tojo Ravalomanana raha toy izy zany ka ho tafapetraka soamatsara eo amin'izany toerany ben'ny tanàna Antananarivo izany teboka anankitelo nefa noresahanay sy ny namana Lilira Faralahy tamin'ny talata lasa teo androany indray tsika dia iresaka ny teboka fahaefatra dia tsy inona fa ny resaka fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny fanazavana ny lalakely. Inona tokoa moa no zavatra tsikaritra tao anatin'izay fotoana lava izay iresaka tsika tamin'ny taona 2022 no makatia dia tsapa fa dia tsy nitsahan'ny tombo izany trangana tsy fandriampahalemana zany raha ho an'ny teto amin'ny tanàna Antananarivo manokana. Ny antony dia satria ny raha tsika nafantatra teto ny tantara no zarina androba namakitrano ny olona no heverina fasahirana tamin'ireny etsika tsaradrariny tamin'ny taona 2024 izay hitantsika ankehitriny ny vokatra izany fa dia tsy mitondra makaiza akory ka lasa zary iaina ny mponina zany ny resaka halatra ny resaka fanendahana ny alabotry ny vonon'olona ary ny fandrobana maro samihafa. Manahoana raha ny programa hoentin'ny candidat Tojo Ravalomanana ho antsika mikasika an'izay resaka fandriampahalemana tanàn-dehibe izay voalohany indrindra aloha dia ho amafisiny ny fiaramiasa amin'ny mpitandron'ny filaminana satria dia fantatritsika tsara fa asa iombonana izany resaka fandriampahalemana izany. Faharoa ao anatin'izay teboka izay dia hoe hojerena izay azon'ny CEA atao amin'ny fanohanana ireo mpitandron'ny filaminana satria tokoa dia fantatritsika tsara fa rehefa misy ny trangana tsy fandriampahalemana dia matetika ambaran'ny mpitandron'ny filaminana hoe tsy manana carburant zay, tsy misy ny solika, tsy manana ny fitaovana ilaina izahay ka dia ao anatin'ny vina ny candidat Tojo Ravalomanana laharana fahaefatra zany ny fijerena ny azon'ny commune Antananarivo atao amin'ny fanohanana ireo mpitandron'ny filaminana. Ampitomboana ny isan'ireo polisy munisipaly saingy apetraka mazava kosa apetraka ny candidat Tojo Ravalomanana mazava hoe arakaraka izay fahafahamaнаony commune urbaine Antananarivo izany. Aoka tokoa mantsy tsy hoe sanatriavin'ny vava ny candidat Tojo Ravalomanana andeha hampanantena pokaty ho antsika mponina eto Antananarivo fa tsy maintsy miainga amin'ilay teti-bola ilay toe-bola misy eo anivon'ny tanàna Antananarivo no ahafahana manatanteraka an'izany vinavina mikasika ny resaka hoe fampitomboana ny isan'ny polisy munisipaly izany ka dia mazava tsara zany ny napetrany hoe arakaraka ny fahafahamaнаony CEA. Ao anatin'izay ihany koa dia voaresaka ny hoe apetraka miaraka amin'ny mponina eny amin'ny fokotany hoy izy ny andro maso ka ny CEA no manampy amin'ny fotodrafitrasa sy ny fandaminana ny fanohanana ireo mponina isaky ny quartier. Inona tokoa moa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao miresaka tsika mpitandron'ny filaminana antso mpitandron'ny filaminana ianao mety mbola mila minitra maromaro izay vao tonga eny amintsika manao ny intervention mpitandron'ny filaminana fa isika mponina aloha no mila
mandray ny fepetra manandrify manoloana n'izay mety ho tsy fandriam-pahalemana mitranga mazava be zany fa tsy maintsy misy an'izay fametrahana ny andromaso izay irahana amponina sy ny fokotany zany ao anatin'izay ary anampy amin'ny fotodrafitrasa sy fandaminana ny fanohanana ireo mponina isaky ny quartier araka ny voarakitra ato anatin'ny vinan'ny candidat larana faefatra. Ao anatin'izay ihany koa dia hoe amafisana ny ataontsika hoe fifankafantaran'ny mponina sy ny mpiarabelona eny anivon'ny fokotany mba ahafahana mametra ny alatra sy ny vakitrano mitranga satria tokoa dia hoe mba tsy isian'ilay hoe ary zay matetika no hitarenantsika mponina hoe misy olona tsy avy eo amin'ny fokotany avy any ivelany miditra ao anatin'ny quartier na ny secteur sy ny fokotany dia tonga ao manao ny asa ratsy rehetrarehetra dia mba isiany izay fametrahana fandriam-pahalemana izay dia mila mifankafantatra avokoa ny rehetra ao anatin'ny fokotany ary tena zava-dehibe tokoa ny fahafahana manatanteraka izany. Teboka farany ao anatin'izay resaka fametrahana fandriam-pahalemana izay dia hoe iarahana miasa ireo tanora tsy manan-katao sy tsy anasa mba tsy hidonanana anam-poana ka azo atao ny miara-miasa amin'ny mponina sy ny commune anakaramana azy ireny anao ny andromaso araka ny fandresantsika teo hoe ny andromaso ane dia ny anivon'ny fokotany tsika ao anatin'ny fokon'olona no mifandamina ao anatin'izay ka mba tsy isian'ilay hoe midonana am-poana fotsiny tanorantsika dia isan'ny ahafahana mampandray andraikitra azy ireo ny fametrahana an'izany andromaso izany. Zay le teboka mikasika ny resaka fanamafisana ny fandriam-pahalemana ny fanazavana ny lalankely moa dia mazava ho azy fa ao anatin'ny vinan'ny candidat ny hoe ho afirintsika ilay fametrahana n'izany fanazavana ny lalankely izany izay tena hitaraina ny mponina ary hitanay sy tsapanay zany any anatin'ireny descente irahana candidat Totsiravalomana ireny satria dia maro isika no manantona amin'ny teny hoe tsisy tsony ny jiro, tsy mirehatra ny jiro, tsy mirehatra ny poteau dia ao anatin'ny vinan'ny candidat izay fanazavana ny lalankely izay. Eto dia te hanipika kely ao anatin'izay fampahafantarana ny programme candidat Totsiravalomana izay hoe misy any anatin'ny tambajotra mini manely tsao, manely lainga ny amin'ny hoe tsy misy zao ohatran'ny androany ny fanatanterahana n'izany ataontsika hoe ady hevitra débat sy ny sisa tsy mahasamihatrika satria tsy manana vina, tsy mahasamihatrika satria tsy manana programme sy vina nasa mazava dia miala tsiny ialatsika tsiny mihitsiny zany satria raha ny programme no resahana dia tena matipaika raha ny programme ny candidat Totsiravalomana ary eto koa dia tsara tsipihana hoe enonareo amin'izany ary eto tsisy foronina fa dia mamaky eto no hitanareo zavatra tena hoe mipetrapetraka ary azo tanterahana fa tsy mampanantena volana makitana ao anatin'izany fanatanterahana ny programme nasa izany. Resantsika ny teboka fadimy ao anatin'ny tetikasan'ny candidat Totsiravalomana dia ny fanatanterahana, fametrahana, fampiroboroboana fotodrafitrasa, ny lalana, ny lalankely, ny tetezana, ny borne fontaine, ny WC public, ny tsena sy ny bassin. Zany tokoa dia isan'ny hitarainantsika mponina foana hoe raha misy ny bassin dia tsy ampy, raha misy ny bassin dia dibo-drano ohatran'ny eny Akazomanga Atsimo zao araka ny efa hitanay araka ny hitanay maso tamin'ny fitsidihana izay natao raha misy ny WC dia tsy ampiasaina satria tsisy rano, raha misy ny tetezana dia efa simba avokoa. Zany isan'ny hitarainantsika dia manana vina mazava mikasika an'izany resaka fotodrafitrasa izany ny candidatsika Totsiravalomana satria tena andraindraintsika mponina ny fampiroboroboana, fampitomboana isa, fanatsarana, fanarenana an'ireny fotodrafitrasa izay misy eny amintsika ireny. Ka ao anatin'ny ataontsika hoe tetikasan'ny candidat dia metraka mazava ny candidat Totsiravalomana hoe tsy ny commune irery ny andraikitra an'izany fa hiantso fiarah-miasa sy fiarah-mientana io le antsoina hoe PPP amin'ny sehatra tsy miankina satria tokoa dia zany zavatra zany dia mbola tsy taloha ny maharatsy azy satria dia maro be ny commune efa mampiatra an'izany ary ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa dia efa nampiatra an'izany antonany maro eny fa na tamin'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna Marc Ravalomanana, na tamin'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna Laura Valomanana ny amin'izay hoe fampiroboroboana ny fiarahan'ny commune sy ny sehatra tsy miankina miara-miasa ho amin'ny tombontsoa am-ponina ary tafiditra ao anatin'izay ny resaka fanarenana sy fanamboarana fotodrafitrasa. Ao anatin'ny vina dia misy ilay hoe apetraka ny borgady mitsirika ny olana isam-pokotany.
resahako teo le hoe tsika zao mitaraina ohatran'ireny kazomangatsimo resahako a hoe dibo-drano ilay bassin tsy mivoaka ny rano sy ny sisa. Misy koa le hoe efa be dia be ny fahasombana na ny paopy na ny inona izay ampiasaina ny anatin'ireny bassin ireny a de mitaraintsika ponina de ho apetraka zany ny borgady izay mitsirika ny olana isam-pokotany ka tafiditra ao anatin'izay ity resaka fotodrafitrasa ity ka any amin'ilay borgady zany a de tonga de efa mahita zany amin'ny alalan'io borgady io mahita hoe atsy amin'ny fokotany zao misy olana ohatran'izao miresaka fotodrafitrasa, misy paopy ohatran'izao a mipetraka fotsiny tsy ampiasain'ny olona, misy paopy ohatran'izao a efa mipetraka efa taonany maro teo amin'ilay toerana kanefa tsy mandeha akory ilay paopy a fa de tazanina fotsiny zany a fa tsisy mampiasa izany paopy zany. Zany rehetrarehetra zany raha mikasika ny fotodrafitrasa izany a dia efa mipetrapetraka tsara ao anatiny izay resaka vinanasan'ny candidat tojo ravalomanana izay. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa le hoe hotandrona ny asina sy famerenana ny fananany CUA satria isika miresaka fotodrafitrasa maro be tokoa ary antenaiko sy inoko fa isika mpiasana commune urbaine Antananarivo tena mahafantatra tsara an'izay hoe be dia be ny fananany commune lasa ampiasain'ny olona manamboly nanalain'ny olona ankeriny zany zavatra zany dia fantatry ny candidat antsika hoe ilaina ny fitandrona ny asina sy famerenana amin'izany fananany commune izany. Raha tsy resaka tsika fa tsy ray hoe ndeha ataontsika hoe na ny volan'ny commune na ny fananany commune izay tokony ampidibolan'ny commune lasa nomen'ny sasany nomeny ny antoko miaraka amin'ny ilay candidat milaza candidat mpanjakana amin'izao fotoana izao namen'ny société sy ny sisa maro samihafa izay mampimenimena antsika ponina eto Antananarivo renivohitra zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy ho jerenina ao anatin'ny fitantanana ny candidat Tojo Ravalomanana ka tsotra ny teninay amin'ny maha candidat mpanolontsaina de ny hoe tsika rehetra mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary ary mahay manavaka ny ataontsika hoe ny marina sy ny fanelezana tsao sy ny indrindraindrindra ny fampanantenana pokaty. Ka raha nareo ny haino ana tamin'ity alina ity dia inoko maromarina mahafantatra sy mahatsapa fa izany vina izany dia azo tanterahana. Amafisiko foana le niteneniko teo hoe candidat Tojo Ravalomanana tsy mampanantena pokaty atsika fa tena ny zavatra andrasantsika ary ny zavatra azo atao no resahany ao anatin'izany programa anasa izany. Mbola misy ny fandaharana amin'ny talata ho avy zao mbola ahafahantsika indray miditra lalindalina kokoa hatrany amin'izany programa ny candidat Tojo Ravalomanana izany mba tsy ho tompo-trano miono, mba tsy olom-pirenena mifidifidy fahatany fa de mba olom-pirenena tena mahafantatra ny zavatra ataony isika ao anatin'ny fandatanterahana ny latsabato amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra. Etem-pamaranana nyty tapany voalohany ity dia mafisiko hatrany ilay hoe fahatongavantsika mifidy aloha amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra, izany mody afatra ampahafantariny candidat Tojo Ravalomanana ombieny fa tsy ny fahatongavana mifidy ihany fa eo indrindrindrindra ihany koa ilay fanaraha-maso ny fanatanterahana ny latsabato ao anatin'izay fifidianana izay. Fa etsy andaniny ihany koa dia mafisiko ilay programantsika iarahantsika amin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy izay candidat mpanolontsaina rehetra ray lisitra aminy amin'ny candidat larina faefatra rahampitso eny Ambohipo amin'ny 10 ora maraina de eny indray zany tsika mifampitaona ho amin'izay rahampitso izay ka dia ito ihany ny fandaharantsika araka le efa niteneniko teo andray vahiny isika ao anatin'ny tapany faharoa aza misaraka aminay. Tapany faharoa amin'ny fandaharana sahila zao amin'ity alina ity andray vahiny isika tony mahazatra vahintsika moa zany de hiada ka ny horesahantsika aminy dia mikasika indrindra tontolon'ny fifidianana ihany tony mahazatra amin'ny mampanao politika azy amin'ny manampahaizana ny resaka fifidianana azy ihany koa de faly miarabanao hiada mivahiny indray tao anatin'ny fandaharana sahila zao amin'ity alina ity. Ya de faly miarabanao Ramatoa Clémence dia mirary soa any lilira fahalalà tsika amin'ny adidy alehany ihany ary miaraba ny vahoaka mpanaraka nyty fandaharana ity ary mirary de mirary ny anarahanareo azy hatramin'ny farany. Ny zavatra misy hiada amin'izao fotoana izao dia hita aloha amin'ny alalan'ireo fanaratsiana maro samihafa izay resahantsika foana tao anaty fandaharana dia isany atao hoe miororo pararehetra matahotra mafy amin'izao fotoana izao ny antoky eo amin'ny fitondrana ny sary hita matetika aloha ny endry zareo dia tsy de sahy loatra manao fidinana eny amin'ny vahoaka zany ary raha ny hitantsika ary alohany anaty tambajotra-tserasera dia hoe norakorahany olona zany ny candidat ny antoky eo amin'ny fitondrana raha sendra mba hoe nandalo nanao an'izay fidinana ifotony izay dia manoloana an'izay asa misy ifandraisany ve fa dia
be dia be tokoa ny fimenomenomana sy ny fitarainana fa ary mifanahinany amin'ny hoe miverina indray le lalao ratsy. Inona moa le lalao ratsy dia le hoe finiavana te hanodikodina ny safidim-bahoaka sy ny sisa. Hita tokoa mantsy ato amin'izao fotoana izao fa marobe ny fitarainana amin'ny fanangonana, dika mitovy ny karapanondrom-pirenena ny fanangonana, kara-pifidianana. Hita zany teny Tsahavola, Ambohimanarina, Nanisana nahazahoana zany fitarainana zany avokoa. Manahoana ny fahitany ada an'izay tranga misy ao anatin'izao tontolon'ny fifidianana izao? Ia, voalazanao teo aloha za efa miteny foana ny azoavo zany alan-drivotra. Ianao zany rehefa azoavo tsy maintsy alan-drivotra, tsy mahagaga zany le resaka hoe fanaratsiana, ary mazava be le fitenena hoe fanaratsiana, tsy misy ratsy ho aratsiana zany fa ny tsara no aratsiana. Tsy tokony hagaga zany amin'ny politika ohatran'izao satria misy tokoa ny olona tsy manana viny amin'ilay firotsahako fidiana, dia tsy manana herijika intsony izy handresen-dahatra ireo mpandatsabato zany, afa-tsy ny fanaratsiany an'ilay olona heritseretiny fa haharesy azy. Dia izay no mahatonga an'ireny. Ny resaka alabato indray efa fantatsika foana ngefa be dia be ny endrika alabato, fa ny tsara angamba dia hoe fampahafantarana ny vahoaka aloha zany hoe anisan'ny endrika alabato anankiray ny firotsahako fidiana ao anatin'ilay hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Satria andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia fantatsika fa filoham-pirenena. Nety zany tamin'izy mbola tsy filoham-pirenena, fa rehefa filoham-pirenena kosa izy dia tsy tokony afaka hoentina intsony izany anarana izany. Inona moa no atao hoe ny alabato? Ny alabato dia hoe fampitomboana ny isam-bato ho azon'ilay kandida anankiray amin'ny endrika tsy ara-dalàna. Ka endrika tsy ara-dalàna ny fitondrany ny kandida anankiray anarana hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, isika rehetra miaraka amin'ny filoham-pirenena. Zany zany efa tena voararan'ny lalàna zany, ary anisan'izany satria ny filoham-pirenena dia institution fantatsika tsara fa na ny lokon'ny sainam-pirenena fotsiny azany amin'ny malagasy rehetra azy dia efa tsy azo ampiasaina mandritra ny amin'ny fifidianana io. Zany zavatra zany dia endrika iray voalohany sady goavam-be familiviliana ny saim-bahoaka sy fisaritana ny sain'ny vahoaka hifidy hampitombo anisa vato azona kandida anankiray. Endrika alabato zay. Fa misy endrika alabato hafa koa faharoa zany dia le filazany hoe izaho kandida-mpanjakana, iny zany tena manery avy hatrany ilay mpiasam-panjakana sy mpiandraikitra amin'ny fanjakana rehetrarehetra hanampy azy zany amin'le fifidianana io, ary dia lasa tsy mahataitra amin'io fotoana io satria izy kandida-mpanjakana raha miasa miaraka amin'ny fitaovam-panjakana rehetrarehetra. Dia izay zavatra zay, ary fantatsika tsara fa averiko ny lehibean'ny CNI dia notendreny ny filohan'ny repoblika, notendreny ny Andry Nirina Rajoelina, miaraka amin'ny Andry Nirina Rajoelina ilay kandida. Ny filohan'ny CNI nitendreny ny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, i Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena tena alabato, tena tsy misy ohatr'izany. Kanefa ny manana fahasahiana ihany ireo kandida mifaninana amin'izany satria matoko tena, matoko valeur hozy izy ny filazantsika azy. Resantsika teo le resaka fanangonana karapanondro sy ny sisa ao anatin'izay fotoana amin'izao fotoana mialohan'ny fifidianana zao, fa miresaka alabato ihany ianao hiada, tsara mpahafantaritsika ny olom-pirenena satria be dia be no mety hoe mahita fa tsy mahafantatra hoe inona moa zany tena tokony ataony. Zavatra misy mantsy dia ny aya moa zany tena tiako resahana hoe rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana ny resaka bourrage dur na mety hisy zany hoe mialohan'ny idiran'ny mpifidy any anatin'ny birao fandatsaham-bato dia efa rakofana fenoana vatom-pifidianana ny urna. Ankoatran'izany ihany koa mety hoe hisy ny hoe olon-kafa ny asiana mandeha mifidy amin'ny toeran'olon-kafa, ny fandefasana olona ivelana Antananarivo andeha handatsabato eto Antananarivo. Io moa resantsika le ordonnance sy ny sisa. Inona ny tena tokony ho tsara ho fantatra, tsara mafisitsika foana atao anaty fandaharana namana hiada mikasika ny fahamailoana tokony ho ataon'ny mpanaraka ny raharaham-pirenena sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny mikasika an'izay. Lafindroa aloha no tokony jerena. Voalohany indrindra tokony hanana andraikitra zany ny fiarahamonim-pirenena, dia tokony hanana andraikitra zany ireo parti politika rehetrarehetra izay mifaninana amin'izao fifidianana izao, satria ilay fomba fanangonana n'ilay karapanondro dia tsy hoe angonongonony fahatany fotsiny fa hoe angoniny mba hisoratan'ilay olona anarana fa ho avy ny ny vatsin-tsinjo sy ny tosika fameno. Dia fandraisana ny anaran'ilay olona zany fa rehefa lany izy dia efa akaiky ny fanjakana, ary efa ao efa tonga ao le vola, efa hozaraina ny any sabotsy namiana any moa dia izay mahitsy no anaovana propaganda.
zay zany mba zavatra hitako zay. Fa ny faharoa zany a dia le karapanondrona tena zaho tena misy afetsena mihitsy manko izy io zany tena mbola ilaitsika hoe resaka mazava tsara amin'ny CENI satria ny fipetraky ny délégué ao anatin'ny bureau de vote mihitsy no mahatonga n'lay alabato hatanjaka satria ny délégué ny candidat dia apetraka eo ampovoan-trano na apetraka iry tsisy ny lavitra be iry zany hoe mifanalavitra tanteraka ny toerana misy ny fijerena ny karapanondro sy ny lisym-pifidianana sy ireo délégué manara-maso ny fifidianana ary tsy mahazo tena voarara ny lalàna ny fanatona n'lay délégué eo amin'lay toerana andraisana an'io karapanondro io fa io zany tena natokana ho an'le olona mba hoe lazany hoe mba am'fokotany zany manara-maso an'io izay le isin'le resaka an'le ka président vaovao sy olona vaovao rehetra am'fokotany ka io zany le izy hoe le karapanondro nangonina tany le lisym-pifidianana nangonina tany ny olana ane de tsy hoe tsy mitondra karapanondro lay olona fa hoe mitovy ve ny sary eo anatin'lay karapanondro sy lay olona mitondra n'lay karapanondro satria ilay olona mijery eo dia namana avy eo amin'ny fokotany mifankalala zany efa mahafantatra de melo ka na mitovy na tsy mitovy tsy misy fijerena efa tena mizady na samy teny mihitsy misy fifanarahana manokana mahitsiny dia jerena fotsiny zany a ilay olona tonga mitondra karapanondro de le mpanara-maso ny fifidianana zany na le délégué ery alavitra ery mahita fotsiny hoe mitondra karapanondro lay olona fa tsy mahita mihitsy hoe io io marina ve io ao anatin'ny karapanondro retiny iny ary mifanaraka amin'io karapanondro retiny io ve ilay marikena atao anatin'ny lisym-pifidianana inona zany no tokony atao manoloana an'izay zany aloha de efa tokony fangatahana aloha tokony atao mihitsy hoe tokony manana anjara toerana ny solotena ny délégué ny candidat anankiray farafaratsiny miara-mijery amin'lay fijerena n'lay karapanondro sy lay voasoratra ao anaty lisym-pifidianana zay aloha zany tokony hoe angatahana mihitsy tena tsy mifanaraka amin'ny lalàna zay fa tokony ho angatahana hoe tokony ho zay no izy ny faharoa manarakaraka an'izany a de ny délégué tsy maintsy ho fanina tsara satria ny tena isin'ny alabato ny fanovana ny taremarika eo amin'ny alabato de eo amin'lay ora farany alohan'ny handrotsahana n'lay PV ao anatin'lay enveloppe ngedabe iny eo zany a ny délégué ny candidat de taitra fotsiny am'le alaivo ny PV anareo de lasa mironona makany a de misy olona mihitsy efa voaomana le olona le manao an'le PV ho alefany amin'ny CENI iny ho alefany amin'ny ACC iny tonga de fa iny mandamina fotsiny am'izay le mametraka an'le zéro sy ny karazany rehetrarehetra eo a satria ny délégué de variana tairin'le président fokotany akoatrany hoe fampanaovana sonimy aloha de ny fanairana koa ainy anareo fa zarena am'izay ny PV anareo de variana amin'iny le olona satria le délégué manko hoe iny no akany an'le volany am'le anany de eo no misy an'le fanovana zany de hoe ny 10 lasa 100 ny 30 lasa 300 eo zany le izy ary zao ny olana inona no tokony atao ihany keo anatin'izay zay zavatra zay ny candidat zany a ny eo amin'ny délégué nefa zay hoe mila fampianarana manokana tena mila tena hoe aleo zay no mahatonga ny délégué anankiroa ny ray maka an'le PV fa ny ray manara-maso eto amin'ilay PV satria ny PV azadiny fa misy PV original anakefatra ny ray zany le makany amin'ny CENI ny ray makany amin'ny ACC ny ray makany amin'ny CRMV iny de ny ray le ho apetaka eo ambaravaran'ny ana iny fa ny PV any ampelantanan'ny candidat dia copie de raha eo amin'ny lalàna zany iny afaka nijerevanao fotsiny io sotran'izao fa rehefa tena jerena araky ny fitsarana zany de hoe ny original zany no manan-kery aloha voalohany indrindra ary fataro tsara rehefa fa ny original makany amin'ny CENI tsy makany amin'ny ACC fa ny original makany amin'ny ACC iny no mila jerena tsara satria iny no andraisany ny ACC ny fanapahan-kevitra iny no andraisany an'le hoe didy tsy azo ivalozana eo zany mila le formation le délégué tsara mihitsy tsy ny délégué ihany fa misy vahoaka maro be koa nge manatrika an'le any eo ny vahoaka koa zany tokony hijery an'izany hoe mijery tsara hoe iza ny olona mitanany PV io sao de mba olona rahalahan'le président ihany sy ny karazany sao de le olona va amin'le candidat anankiray ihany no ampitazomina manao an'izy io zany lay tena alatra be masomaso atao amin'io ary eo tena eo ny tena fanaovana alatra
goavana be tsisy vana fa io fiteresaka soratra fotsiny. Araka le fandraisantsika moa hoe mbola miavy no fotoana satria mbola misy fandarana vitsivitsy alohan'ny fifidianana ohatra antsika eto anatin'ny sahila zao iresahantsika lavalava mikasika an'izay andraikitry ny délégué sy tokony ataon'ny délégué manoloana ny fiatrehana ny andro ny latsabato zay namana iada fa naizana tsy zany miresaka alabato miresaka tsy fahatombanana sy ny sisitsika miverina indray ankehitriny ilay resaka hoe de atao hoe takalopatsa vidim-pinanana ve ny ilazana anazy satria misy indray le fizarana karatra orange tamin'ny voalohany le izy tany fifidianana filoham-pirenena lazaina fa hoe karatra afahana misitona vola eny amin'ny daba ny gaba sy ny sisa amin'izao fotoana izao dia vidéo moa zany miparitaka ao amin'ny tambajotra tserasera vao omaly no ahitana an'izay hoe ary miaiky mihitsy ny volom-bosary hoe inona no alaina taminareo teto de hoe maka karatra orange zay ary de fiera na de ataontsika hoe faly mihitsy zany le olona zay niatrika an'izany feonana zany mampidera n'ilay karatra volom-bosary. Raha resaka ataontsika hoe fanodikodinana safidim-bahoaka, raha resaka hoe alabato, raha resaka hoe fividianana mihitsy ny safidim-bahoaka ny fahitanao an'ireny tranga misy amin'izao fotoana izao ireny. Ka le fahazahoana an'le karatra nge misy tambiny, misy hoe le mahazo an'le karatra no mahazo an'le tosika fanenjo sy le vatotsinjo, zay any ale izy, zay no mahatonga an'le olona faly. Fa za zany miteny amin'olona hoe aza variana amin'izany keo, nareo tsy naka an'ireny karatra ny orange reny, tsy zay ao fa nareo mbola tsy naka ny karam-pifidiananareo tany amin'ny fokotany aloha sao de adiniko alaivo ny karam-pifidiananareo fa eto amintsika na de ny karam-pifidianana ary natao fanamarinana fotsiny hoe voasoratra nao ireny koa de ampiasaina hoentina olona mifidy matetika ary hita foana zany any amin'ny biraom-pifidianana alaivo ny karam-pifidiananareo ho anareo rehetrarehetra na tsy andeha hifidy azy anareo tompoko alaivo le izy fa lasa miteraka alabato be matsiravina ka de mba miangavy ianareo mba farafaratsy na tsy andeha hifidy ary nareo mba alaivo le karatra fa eo zany le tena le hoe fahazahoan'ireny olona le hoe ataon'ny fitondrana am'izao tena mampalahelo aloha le izy satria tena anatin'ny fantrana tanteraka le olona de misy fanambazana ary le fanambazana zany no tena mahatonga an'ilay olona maka lay karatra za de tena masoko mihitsy nahita ny sofoko ny nandre akaiky de akaiky teny avaradrano hoe tena izay le anton'le akan'le olona n'le karatra. Manoloana an'izay resaka senitsika teo inona zany no tokony ahafahany tokony enteherany ireo candidat izay manara-dalàna ohatry ny antokotiko Madagasikara tsy manao an'izany fifidianana safidy zany fa tena hoe mijoro ao anatin'izay fanajana lalàna zay amin'ny fiatrehana fifidianana inona no tokony ataon'ireo rafitra ny seni mba ahafahana tena miantoka n'ilay hoe fifidianana madio mangarara ary indrindra ekeny rehetra satria raha misy amin'ny fifidianana safidy zany de mazava ho azy tsy maintsy misy ny fimenomenomana amin'ireo candidat izay andeha ataontsika hoe victime na hiarana zany resaka alabato izany. Ny senika efa fantatritsika aloha fa tsy indépendant eto amintsika na inona ho tenentsika zany fantatritsika fa ny filoham-pirenena nanendra ny filohan'ny seni fantatritsika ny fomba nanendrena an'ireo candidat reo ary fantatritsika tsara ny fomba fiasan'ny seni fa izao zao tsika asinan'le hoe formation non permanent io zany hoe ny candidat zany mandefa olona zany hitoetra ao amin'ny seni ho solotenany ohatrany hoe mpikambana ao anatin'ny seni fa tsy maharitra non permanent ireo olona reo ampidirina ohatran'izay raha mihoatra amin'ny fifidianana any ivelany zay ohatra ny any Amerika de tena manana ataontsika hoe manana adidy amanandraikitra goavana mihitsy ny solotenany candidat ao anatiny ny fikarakarana ny fifidianana zany ny anazy ary manana fanapa-kevitra tena hoe entitra zany fa ny antsika ty de lazaina fotsiny hoe rehefa tafidy tsao reo olo de observateur ny observateur zany de tsy hoe tsy manao suivi zany na contrôle fa observateur zany hoe ohatrany hoe tazapotsiny zay no tena madika ny observateur mitazapotsiny izy zany hoe ninninona zavatra hitany maso ny sianina rehetrarehetrarehetra eo tsy ahafahana makaiza fa de mitazana fotsiny izy tsy manana hoe fanapa-kevitra ary ny olana amin'io de izay foana na amin'ny bianco na amin'ny seni na inona hoe rehefa mahita zavatra tsy mety ianao de hoe mametrahana reo fitoriana de mitondra pirofo nefany de teny ianao ahoana moa zany ny pirofo entinay zay tsy raha hitondra sary zay hitondra feo zay lazainareo fa tsara dalàna reny de mitondrana ise ahoana moa no fomba hoe za zao hoe aka ise na 1 million d'ariary amina toe-javatra mbola tsy fantako ise fa hoe andao de fa ivonina iaraka amin'ny ise fa teny hijoro amin'ny marina ka hitony zany zavatra zany manahirana zany de fa io zany misy tena za ho an'ny reto candidat mpifaninana ho an'ny candidat mpanjakana rehetra raha mbola misy ny fitiavan-tanindrazana
na eo raha lay tsy fitovi-kevitra sy hoe ady am'lay fakana an'lay toerana tokony misy kosa ny fitoviana herijika ampiarina amin'ny fanaraha-maso sy amin'ny ady ampiasaina am'seny zany amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana fa raha tsy eo ny matanjaka ny kandida rehetrarehetra miara-mijoro ny kandidam-pifaninana amin'ny kandidam-panjakana rofo ny kandidam-panjakana fotsiny am'izao itoerana io satria ao tena mila zany hoe mety tsy le présidentiel iny no manao an'le zavatra fa misy any ao aminatin'ny seny rehetrarehetra zay ny ilaina fanaraha-maso izay ny ilaina tokony ananana herijika matanjaka ao. Miresaka an'izany tontolo manahirana ao anaty fifidianana zay tsika iada dia ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara moa zany hita zany any amin'ny resaka fampielezan-kevitra sy ny andeha ataontsika hoe fanehoan-kevitry ny olona ny anatin'ny tambazotra serasera tsy hoe miambo fa raha ny hita kosa aloha dia hita hoe mitsoka makaty amin'ny tena fanoherana zany aloha ny safidin'ny olona manahoana indray ny tokony fanetanana ny olona ny amin'ilay fahatongavana marobe mifidy satria ny fahatongavan'ny olona marobe mifidy tokoa dia isan'ny ahafahana misoroka an'izay mety ho mikimaky angamba ny ilazana anazy fa ny alatra sy ny fanodikodina na safidy maro samihafa zay efa isan'ny tany saitsika teo ny sasany. Zay ny any no anangaiko ny vahoaka hoe nareo tsy nandray anjara tamin'ny fifidiananareo voasoratra anarana ny fifidianana ka tsy nandeha reo tongava ny fidy fa fahataro tsara fa amin'ny fifidianana tompoko dia tsy izay mahazo vato be indrindra no lany fa izay mahafeny fifidianana izay zany le fifehezana ny fifidianana zay no mahatonga hoe misy fiarahana tokony ataon'ny kandida misy fandraisana ndraiky tokony ataon'ny vahoaka mpifidy amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana rehetrarehetra zany hoe raha voafihan'ny vahoaka ny fizotry ny fifidianana andeha ao anatin'ny fahamarinana dia tena lay olona nofidiny mitafapetraka eo amin'ilay toerana satria iarahantsika mahita nge fa mafy be ny fanjakana amin'ny fampiasana an'ireo karazan-dalàna rehetrarehetra tsy ahafahany rehetrarehetra mitsabatsabaka amin'ilay raharaha-pifidianana anefany eo mihitsy nisy n'le fiovan'le resaka rehetrarehetra de izay zavatra zay zany ny ilaina hoe aleo ary vahoaka mba andeha hifidy mifidy de mandray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana tsy voalatsaka mivady de lasa tonga manatrika amin'ny fanaraisam-bato manatrika amin'ny fitondrana an'iny any amin'ny toerana rehetrarehetra tokony misy azy mandray ny anina rehetrarehetra ary mijoro fa rehefa marobe ny vahoaka mijoro amin'ny fahamarinana amin'io tsy afaka manao ininina firy eo izy fa izay ny ana zany no tanjona nge de tsy hoe hiady amin'ny rakoto na hiady amin'ny rabe fa hoe hanana fifidianana madio mangarahara hoekeny rehetra. Mankasitraka iada ny amin'izay fanazavana marobe nentinao tato anatin'ny fandaharana tamin'ny ity somahalina ity de mametraka mandram-piainao amin'ny talata indray. De mametraka veloma mahafinaritra ho anareo tompoka. Tapany fahatelo sady farany amin'ny fandaharana Sahila zao de mbola andray vahiny ihany isika amin'ity tapany fahatelo ity dia vahiny ataontsika hoe kandida miaraka amin'ny tenanay miaraka amin'ireo kandida mpanolo-tsaina miisa 7-10 ao anatin'ny lisitra Tojo Ravalomanana no vahintsika indray amin'ity alina ity de tsy iza fa Ravolana kandida mpanolo-tsaina avy ao amin'ny boriboritany fahinana mirabanao Ravolana. De manantitra ny arabo amintsika rehetra satria ny arabo moa tony masoandro mahatsara vahiny ka mahenika nisam-baravarana miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay mihaino sy manaraka izao fandaharana izao ihany koa. Arak'izany hainonareo azy zany dia kandida manana toerana lehibe ao anatin'ny sehatry ny kabary no vahintsika amin'ity alina ity Ravolana tokoa dia manana an'izay talenta ao anatin'ny sehatry ny fikabarina izay te antany anao Ravolana satria kandida ny amin'ny boriboritany fahenina ianao ny zavatra hita aloha vao hitantsika omaly aloha nidina teny amin'ny boriboritany fahenina ny kandida Tojo Ravalomanana ary dia reny hitantsika amin'ny sary reny fa tsisy foronina ny amin'ny hoe tena mientana be ny mponina eny amin'ny boriboritany fahenina Andranomena Ambatolampy izay nanaovana ny fitsidiana ny amin'ny fandraisana an'izany kandida Tojo Ravalomanana izany miara-dalana aminy mazava ho azy ny solombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry te hampatsiahy fotsiny angamba ny Ravolana hoe izany boriboritany fahenina izany iray amin'ireo arrondissement izay tena nanaovany antoko tima asa sosialy ary isany tena mampalaza ny kandida député Tojosoa Andriamampandry zay te antany anao hoe ny tima nametraka mbola mametraka dia tanana resaka sosialy fotsiny resantsika ao anatin'izany boriboritany zany raha fitipitinina kely ny tima sy ny boriboritany fahenina inona ny azonao ambara? Ny azo ambara raha momba ny tima sy ny boriboritany fahenina de tandravadikoditra angamba ozy ny fitenenana ary tena tsy afa-misaraka mihitsy satria ny boriboritany fahenina dia azo ambara fa fefin'ny tima ary raha nisy fifidianana maro ny fanesy teto Madagasikara na ny fifidianana
député io na ny filoham-pirenena na ny ben'ny tanàna zay atrehantsika tahak'izao dia anisany mbola mpandresy foana ny team aloha tao anatin'izay fifidianana rehetra nisy. Noho izany zany azo ambara fa maro anisa ny team eo amin'ny boriboritany fahaenina ary tombonao antsika ihany koa no manana mpitarika mavitrika sahala amin'ny solombavambahoaka Andriamampandry Totosoa izay hitantsika fa tena mihetsikehtsika mihitsy ary manao izay ho afany lany mondrikery mihitsy amin'ny fikarakarana sy fanaovana zavatra maro mba ahafahana hoe mametraka an'izany atoko-team zany ihany koa eo amin'ny boriboritany fahaenina. Inona ilay tsy ambaratelo ho an'ny team ao anatin'ny boriboritany fahaenina satria vao miteny hoe hiatrika fifidianana ka hifalinana ny team ao boriboritany fahaenina dia tsy maintsy misalasala foana ny mpifanandrina. Inona ilay tsy ambaratelo ny team zany mahatonga an'izay hoe fiaifin'ny team hoy ianao ny boriboritany fahaenina? Raha ny tsy ambaratelo angamba dia raha antsika mahalala satria ny dady Ravalomanana aloha dia tamin'izy ben'ny tanàna dia efa nametraka dia tanana teo Ambohimanarina sahala amin'ny hoe fanaovana ny tsenana Ambohimanarina zany izy no vinahitana sy angadina nanana izany ary apahany zany resahany zany fa tena maro ny zava-bitany tamin'izany andro izany ary ny fanesy tatia dia ny olona rehetra moa zany dia tena hoe ao anatin'izay hoe fitiavana latsapaka ao anatin'ny olona ny fitiavana ny atoko-team satria mbola tsy nisy ngamba fahadisom-panantenana ny arahana tamin'ny atoko-team fa ny halatra sy ny fandrebirebena no betsaka dia amin'izao ny olona vao mainka mitodika makaty amin'ny atoko-team ao anatin'izay ary rehefa mandeha eny amin'ny fampelezan-kevitra eny dia tena maro ny verhevitra very fanantenana ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany no ahafahantsika mbola manana fanantenana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna. Ya fa mafisiko ilay tenin'ny hiada teo hoe fa mila tonga mifidy maro be satria tsy mety fotsiny ilay miolona ny amin'ilay hoe efa mandresy io fa mila tonga mifidy maro be ahafahana tena hoe miaro an'izany latsabato izany. Eto moa ianao mpanolontsaina kandida mpanolontsaina avy amin'ny boriboritany fahaenina na Manaravola fa na izany na tsy izany hitantsika ny boriboritany rehetra fa dia samy mihetsiketsika avokoa ireo solombavambahoaka miaraka amin'ireo kandida mpanolontsaina resantsika teo misy 720 be zao ireo miray lisitra amin'ny kandida Tojo Ravalomanana samy manao izay ho afany tsirairay ary ny team raha teo moa dia manana tombony manokana satria maro ireo ratsa mangaika ny fanometana na miara-mientana ao anatin'izany fanatanterahana ny fampelezan-kevitra izay ary afaka lazaina mihitsy raha na Manaravolana hoe ataontsika fifaninanana masina eo amin'ireo samy boriboritany mihitsy ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ity ka fifaninanana masina eo amintsika samy mpanolontsaina fifaninanana masina ihany koa eo amin'ireo samy solombavambahoaka izay samy mitarika ny ekipany ao anatiny izany fahazahoana ny fandresena mihezinezina ao anatin'ity fifidianana ity. Fa hiverina kely amin'ny boriboritany fahaenina isika manana fanambo ny boriboritany fahaenina ahatratra n'ilay hoe 20 isan-jato ny vato-manan-kery amin'ny fandresena amin'ity fifidianana ity na Manaravolana ary mbola namafisin'ny député Totosoa zay omaly raha nanao fitsidiana teny ny kandida Tojo Ravalomanana manahoana kosa ny fanaovana an'ilay andro maso. Resantsika teo niaraka tamin'ny vahentsika faharoa voalohany tato anatin'ny fandaharana hoe be dia be le mikimaky amin'izao fotoana izao manahoana ny ezaka amin'izay fanaovana andro maso isorohana ny alabato ao anatin'ny boriboritany fahaenina izay. Ny efa fandresena mihezinezina lehibe eo an'Ambohimanarina ngamba iny fifidianana solombavambahoaka teo iny ary hitantsika fa dia tena tamin'ny skôro tataka be hoy izy député Totosoa zay lavitra ny elanelanisa raha ny marina ary dia tokony hoe podro mihitsy ka raha i député Totosoa député ary izy no mahazo an'ireny heverina fa vato ireny maika moa fa hoe zanaky Ravalomanana zanaky dada Ravalomanana taranaka nefa mangotraka tsy matahotra ny angorovitsika noho izany dia afaka manantena isika ary maro ireo mampanantena moa eny an-dalana eny ny hoe iroso amin'izany hoe fanaraha-maso izany ary betsaka izay daholo ny vavan'ny olona hoe ahoana ny atao fa isika raha ohatra lalao madio tokoa io tsy misy ny hoe halatra dia efa mazava ho avy ny fandresetsika fa ny tena olana lehibe ao anatin'ilay izy zao moa dia fiarahantsika malala ny fangoronana kara-panondro kara-pifidianana betsaka ny samy joro vavolombelona ny amin'izany ka isika zany mahazo atokony eny amin'ny boriboritany fahaenina dia misy fandaminana misy association maro izay miara-miasa ny mpanao rugby ary misy ihany koa izay efa napetraka hoe anara-maso fotsiny amin'ny fotoana io ka dia mampitandrina isika amin'izay endrika halatra rehetra fa tsy hanaiky mora ny atoko-team ary efa voalazan'ny ray aman-dreny solombavambahoaka Andriamampandry Totosoa fa dia tena iombo-keritsika tahaka ny natao tamin'iny fifidianana solombavambahoaka iny maro fa
tena natambatra ihany koa ny hery dia anisany nahatonga n'iny vokatra iny tahaka an'iny zany. Ny tenako moa milaza miara-mahita amin'ny namana Ravolana eto satria candidat avy amin'ny boriboritany fahaenina koa ny tenako ao anatin'ny lisitra Tojo Ravalomanana fa dia tena zay ny marina ary tena hita ilay hoe fientanam-po an'ireo mpifidy olom-pirenena ao anatin'izany boriboritany fahaenina izany ny amin'ny mbola fakamamina ny team ary izay koa moa zany ny zavatra tsikaritra sy hita amin'ny alalan'ireo fandatsiana maro samihafa hoe ny team mihitsy ny kasaina katsahana ny anam-potehana azy kanefa dia miala tsiny amin'ireny olona ireny fa raha zany team zany aloha raha ny hita manirana an'ireo boriboritany dia mbola tena ao am-pon'ny vahoaka Antananarivo ary tsy diso président Ravalomanana raha ny teny raha ny kabary indray mandeha iny hoe Antananarivo ity resahantsika ity. Tanjona moa zany ao anatin'ity fifidianana ity Ravolana dia sady azo fandresena mezimezina ao anatin'izay koa ny atafidirana mpanolontsaina maro be ahafahan'ny kandidatsika manatanteraka ny vinanasany araka ny verana azy satria raha ohatra ka tsy manana mpanolontsaina maro anisa dia zary ho voakorotana sy ho voafingapingana ihany ao anatin'izany fitantanana ny tanàna izany. Ianao moa araka ny resahako nampidirako anao tato anatin'ny fandarana dia mpikabary manana talenta amin'izany fikabariana izany ka andao ary faranantsika ny fandarana amin'ny alalan'ny tononkalo sy ny zavatra afaka efa nomaninao entintsika sady ampitana hafatra ihany koa ho an'ny mponina Antananarivo amin'ity alina ity. Iny moa dia mialohan'ny amaranana azy dia makasitraka an'ireo namana rehetra mpanolontsaina tahaka an'izany ihany koa ny namana Clémence moa izay ao anatiny tanteraka miara-miazakazaka andro aman'alina ary dia tsy mikely soroka fa dia tena manao ny aina tsy ho zavatra izahay miaraka miombina ary maneho ny firaisan-kina miaraka amin'ny ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana. Dia mampahery antsika rehetra amin'izany adidy mankadiry izay atrehantsika isaky ny toerana rehetra dia samy manao porte-à-porte avokoa mba ahafahantsika hitondra ho any amin'ny fandresena mihezinezina moa izay efa nambarantsika teo. Fa misy tononkalo iray moa zany ity mba atolotra ho antsika dia mialohan'izay dia manentana antsika rehetra hifidy anefiny adidy amin'ny faraika ambin'ny folo volana Desambra ho avy izao. Tena sady ho arovantsika ny vatontsika fa tsy vitan'ny hoe hifidysika dia andeha hody fa ho tanterahantsika tsara izany ary tsy manaikitsika raha tsy voaka mpandresy amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Somary miendrika fanontaniana ihany fa apetrakitsika nefa ny hoe vitanao ve ireo teny izay nambara nataonao velorano taminao vao tonga teo fa ny vahoaka malagasy dia efa mangasiasy malahelo mitoreo ary koa efa leo sa ireny safisioka fampandrina ny adrisa dia tsy afaky ny andresy ny vahoaka manontolo tsy misy ny mpanolokolo fa raha mba te hikalikaly dia tsy maintsy manao kolikoly dia mahazo kelikely dia efa faly aoka izany. Ry arivo lahy ry arivo vavy ndeha ary ara entana isika mianakavy ndeha hamadika ny pejy sy hanovany tantara hiaraka amin'ny antoko timma dia ny tiako Madagasikara ka isika rehetra izao ny soa ihany no finidy dia ny miaraka amin'ny Ravalomanana Tojo mamy be fa tsy mangidy ka ny afatra apetraka izay tena sarobidy dia raiso iray ny vola fa ny fanahy hazambidy. Saotra tompokolahy mankasitraka tompoko vavy. Mankasitraka Ravolana ny amin'izay tononkalo tena mahafinaritra. Kanto dia kanto nentinao namaranana ny fandarana tamin'ity alina ity io ny laharana ahafahantsika mifandray ao antsika rehetra izay maniry hitondra ny fanehoan-kevitra ato anatin'ny fandarana sahila zao satria tokoa rehefa midiny eny amin'ny boriboritany eny amin'ny fokontany rehetra eny izahay dia maro be nareo no miteny hoe izay koa mba teo anio hevitra ampahafantarina sy ampahatsiahivana fa dia misokatra midanadana ao antsika ny varavarany sahila zao satria fotoanan'izao anaovana an'izay fanehoan-kevitra izay manoloana ny raharaham-pirenena dia mankahery isika Ravolana ireo namantsika rehetra izay mitolona satria tena tolona ty atrehantsika ity ao anatin'ity fiatrehana fifidianana dia soloma ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ity dia anao kopa-tanana ho antsika rehetra izay mankahery mifanohana ao anatin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao indrindra fa ho an'ny mademoiselle Tiffany izay rehefa andeha hanodina ny fandarana ny tenako teo mba kopakopay tananao ity anosopatra lety iny misy anao kopaha-tanana daholo tsika rehetrarehetra ary dia mametraka ny veloma mandram-peona izahay ho amin'ny talata indray. Mankasitraka tompoko.